Zoma fafolony volana maritra taona telo amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lasy tompoko vavy miarabantsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra Real TV amin'ny ity ary manasantsika rehetra miaraka amin'ny trano farany ato anatiny ny fampahalalam-bavao ireto ary ny lohateny voa. Tsy maintsy mianga avy amin'ny solombam-bahoaka sy ny loholona izay voafidim-bahoaka ny dingana fanalana ny filoham-pirenena na ny empêchement ho ny fitsarana avy momba lalam-panorenana tao anatin'ny aviana avoakany mikasika ny fangatahany filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tanotandalana na ny HCDDED mitaky ny anesorana ny filoham-pirenena amin'ny toerany noho ny fandikanany andininy fahasivambefapolo amin'ny lalam-panorenana tamin'ny fitariana fivoriana antoko teny amin'ny arena Ivandra ny 7 Desambra 2024. Tsy azo raisina araka izany ho ity avy ity ny fangatahana empêchement ny filoham-pirenena nataon'ny HCDDED ity tao anatin'ny taratasy faharoa nalefan'izy ireo tany amin'ny HCC ny 17 Febroary 2024 lasa teo. Nilaza mialatsiny amin'ny fihavanana ny filoham-pirenena Andrajoelina raha nambarany androany fa tsy maintsy soloina ireo mpiara-miasa aminy matoritory sy tsy maharaka ny hafainganam-pandehan'ny TGV. Raha minisitra fito tokoa mantsy no nesorina tamin'ny toerana nandritra ny fanovana gouvernemanta ny 20 Febroary lasa teo dia nosoloina tato anatin'ny herinandro ny fanesy ihany koa ny sekretera jeneraly ny fiadidinan'ny Repoblika sy ny tale kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika ankoatra ireo gouvernoura miisa telo nesorina tamin'ny toerana tapabolana lasa izay. Hiakatra avy tsy mpifehezana amin'ny 20 Martsa ny mpianatra efatra eny amin'ny Polytechnika Vodivorona noho ny fiampangana azy ireo nanao hetsika tsy nangatahana lalana sy naniratsira ny filoham-pirenena raha ny noty navoaka ny filohan'ny Université an'Antananarivo ny profesora Ravelomanana Raoul Mamy ary nakatona omaly ihany koa ny anjerimanontolo ny Vodivorona. Tsy nanome baiko ny anjerimanontolo anakatona ny anjerimanontolo nefa ny ministry ny fampianarana ambony sy ny gouvernemanta ho ny ministry ny fampianarana ambony ny tolakandro teo ary nambarany fa tsy nikatona ny anjerimanontolo ary afaka miverina amin'ny trano ny mpianatra. Ny fikambanan'ny mpianatra miisa 7 amin'ny anjerimanontolo n'Antananarivo izay nanameloka avy hatrany ny fihetsika nataon'ny fitantanana ny université ary namerina ny fitakian'izy ireo ny vatsim-pianarana 1 2 sy ny 2 3 ireny ny lohateny voabasantsika ao anatin'ny fampahalalam-bavao amin'ny ity alina ity mialohan'ny idirantsika amin'izany nefa dia andao aloha rasintsika miora hitondra ny fampafantarana mety toetsy ny andro ho amin'ny rapitso. Mirabatsika rehetra manaraka ny fampahalalam-bavao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Andao ary omenantsika indray ny mety ho vinavina amin'ny toetry ny andro raha ho andra-pitso sabotsy fa 12 ny volana Martsa taona 2024 sy 2024. Amin'ny ankapobeny dia tsara ny andro amin'ny faritra maro eto Madagasikara fa hitoetra kosa nefa ny rotsakorana any amin'ny ilany atsinanany nosiny. Andao ary ho fantaritsika izay toetry ny andro izay hitantsika amin'izao fa raha ho an'ny avotany an-trano ho anomboantsika azy ny maraina dia ahitana andian-drahoana matevina izy raha toka efa ny miasa andrahoana sy masoandro kosa ny ato fianarantsoa ato ny tapam-maraina. Zay ary makasika ny avotany sy fianaratsoa fa andao fantaritsika izay toetry ny andro izay ny nosbe any dia hitantsika amin'izao fa anorana tandrifin-drahoana nosbe ka vinavinaina manodidina ny 5 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana. Raha iverenantsika ary ireto fatra sisa manaraka ireto dia saika anorana tandrifin-drahoana ny ao atao Masinaora toka ahitana rotsakorana kosa ny any Sainte Marianne fa efa nimbiasa ny rahona sy masoandro ny fatra sisa ambiny. Zay ny mety ho vinavina ny toetry ny andro ny tapam-maraina fa andao fantaritsika manaraka indray hoe tony ahoana kosa ny mety ho toetry ny andro ny tapany hariva raha toka hoe nisy hiovana izay dia hitantsika amin'izao ary fa raha ho an'ny avotany dia mbola hitohy izay andian-drahoana matevina izay fa mety hivadibadika nefa izay toetry ny andro izay ka tsara ihany isika miomana. Fa raha ijerintsika ny ato Masinato dia efa nimbiasa andrahoana sy masoandro izy ny tapany hariva raha toka mbola hitohy izay rotsakoran'izay ny any amin'ny Sainte Marianne. Raha ny maripana ambany indrindra dia tazantsika ato fianaratsoa ato ny maripana ambany indrindra izay manodidina ny 12 ka hatramin'ny 14 degré Celsius ary ny Mahajangany kosa no hitantsika ny maripana ambony indrindra izay manodidina ny 14 ka hatramin'ny 13 degré Celsius. Toy izay ary ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha ho andra-pitso sabotsy. Raha masoandro kosa ny avotany
volana dia hiposaka amin'ny 9 maraina ary lentika amin'ny 9 ariva ankasitrana isika rehetra ary niaraka aminay hatramin'ny farany ary mbola manasanao mpanajana anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara mametraka ny velomary velomatsopoko. Soratsika miora ny tondra an'izay fampahafantarana ny mety ho tetry ny andro izay so kosa dia verenantsika rano aloha ny lohateny. Tsy maintsy miainga avy amin'ny solombam-bahoaka sy ny loholona izay voafidim-bahoaka ny dingana fanalana ny filoham-pirenena na ny empêchement ho ny fitsarana avy momba lalam-panorenana tao anatin'ny aviana avoakany mikasika ny fangatahan'ny filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany-tandalana na ny HCDDED mitaky ny anesorana ny filoham-pirenena amin'ny toerany noho ny fandikanany andininy fahasivambefapolo amin'ny lalam-panorenana tamin'ny fitariana fivorinan-toko teny amin'ny arena Ivandra ny 7 Desambra 2024. Tsy azo raisina araka izany ho ity avy ity ny fangatahana empêchement ny filoham-pirenena nataon'ny HCDDED ity tao anatin'ny taratasy faharoa nalefan'izy ireo tany amin'ny HCC ny 17 Febroary 2024 lasa teo. Nilaza mialatsiny amin'ny fihavanana ny filoham-pirenena Andrajoelina raha nambarany androany fa tsy maintsy soloina ireo mpiara-miasa aminy matoritory sy tsy maharaka ny afanganam-pandehan'ny TGV. Raha minisitra fito tokoa mantsy no nesorina tamin'ny toerana nandritra ny fanovana gouvernemanta ny 20 Febroary lasa teo dia nosoloina tato anatin'ny herinandro ny fanesy ihany koa ny sekretera jeneraly ny fiadidinan'ny Repoblika sy ny tale kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika ankoatra ireo gouvernoura miisa telo nesorina tamin'ny toerana tapabolana lasa izay. Hiakatra tsy mpifehezana amin'ny 20 Martsa ny mpianatra efatra eny amin'ny Polytechnique Vodivorona noho ny fiampangana azy ireo nanao hetsika tsy nangatahana lalana sy naniratsira ny filoham-pirenena raha ny noty navoaka ny filohan'ny Université an'Antananarivo ny profesora Ravelomanana Raoul Lamamy ary nakatona omaly ihany koa ny anjerimanontolo ny Vodivorona. Tsy nanome baiko ny anjerimanontolo anakatona ny anjerimanontolo nefa ny ministry ny fampianarana ambony sy ny gouvernemanta ho ny ministry ny fampianarana ambony ny tolakandro teo ary nambarany fa tsy nikatona ny anjerimanontolo ary afaka miverina amin'ny trano ny mpianatra. Ny fikambanan'ny mpianatra miisa 7 amin'ny anjerimanontolo n'Antananarivo izay nanameloka avy hatrany ny fihetsika nataon'ny fitantanana ny université ary namerina ny fitakian'izy ireo ny vatsim-pianarana 2024, 2024 sy ny 2024, 2024. Ny tontolon'ny vaovao eny anivo ny fampianarana ambony no etsika anokafana ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Mpianatry ny Polytechnique Vodivorona miisa 4 no voantso hiatsika ny filan-kevim-pifehezana na ny conseil de discipline amin'ny 20 ny volana Martsa ho avy izao raha ny taratasy nalefa amin'ny filohan'ny Université an'Antananarivo ho an'ny talian'ny Polytechnique omaly ny tsy fangatahana lalana anna tamiteraka hetsika fa eo ihany koa ny fanimbaizana ny filoham-pirenena no ampiakarana azy ireo ao anatin'ny ity filan-kevim-pifehezana ity raha ny voafatry ny noty izay nivoaka. Norarana tsy afaka niditry ny fatry ny Polytechnique intsony ihany koa ireto mpianatra efatra ireto ary mbola nambara tao anatin'ny fanambarana fa otorina noho ny fanakirotanana izy ireo raha mbola manohitra ny baiko izay milatsaka ary amin'io noty omaly ihany no manamafy izany fitsipika rehetra nosony avin'ny filohan'ny université ny Antananarivo izany Andriamatoa Ravelomanana Raoul. Andeha hoaratsika ny antsiprian'izay vaovao zay moentiny mendrika razafina tsima. Sy nisy ny fangatahana lalana anatanteraka hetsika fitokonana nataon'ireo mpianatry ny anjerimanontolo ny Vodivorona ary tsy nahazo lalana avy amin'ny sekoly ambony Polytechnique teto Antananarivo ihany koa izany raha ny fanambarana navoaka ny filohan'ny anjerimanontolo eto Antananarivo omaly ny 7 Martsa. Nisy ihany koa ny faniratsirana ny filoham-pirenena izay misolo tena ny vahoaka malagasy raha ny voarakitra ao anatin'io taratasy io. Ny ampangana mpianatra efatra avy hatrany no tompon'antoka tao anatin'ny fanambarana nataon'ny filohan'ny anjerimanontolo n'Antananarivo io. Nantsona hiakatra filan-kevim-pifehezana na CODIS, conseil de discipline izy ireo ny 20 Martsa 2024. Voarara tsy afaka miditra ny fatry ny anjerimanontolo ihany koa izy efatra ary voaroka ny ala teny ny Polytechnique araka noty ny voakio. Ambara azy fa otorin'ny anjerimanontolo manakirotana filaminam-bahoaka ireo mpianatra ireo raha mbola miditra ao anatin'ny fatry ny anjerimanontolo. Androany ihany koa nefa taorian'ny fanambarana navoaka ny filohan'ny anjerimanontolo n'Antananarivo io namoaka fanambarana niraisana ny vondron'ny mpianatra ao amin'ny departemanta rehetra nanerana ny anjerimanontolo eto Antananarivo.
fanambarana izay nanemelohan'izy ireo ny fanakatonana ny politeknika Votovorona. Manaraka akaiky ny zavan-tranga mahakasika ireo mpianatra voantso hiatrika filan-kevim-pifehezana na kaodisiany koa ny fikambanan'ny mpianatra amin'ny anjerimanontolo na Antananarivo raha ny nomarian'izy ireo ary nilazany fa manana fahamatorana tsara amin'izay zavatra mety hitranga raha toa ka tsy miverina amin'ny fanapa-kevitra amin'ny fanasaziana ireo mpianatra ny anjerimanontolo. Nomarian'ireo mpianatra aza fa tsy ho azo leferina intsony ny tsy fahaiza-mitantana sy ny fandrahoana natao amin'ireo mpianatra. Anatin'io fanambarana io aza no ilazan'ireo mpianatra fa efa tao anatin'ny filamatra napetraka ny zéro réclamation bourse saingy miandry ny amoana ny vatsim-pianarana 1.24 2.24 sy ny vatsim-pianarana 2.24 3.24 ireo fikambanan'ny mpianatra ny anjerimanontolo. Efa nisy ny fiaonana teo amin'ireo mpianatra sy ny ministera misana ny vatsim-pianarana izay nitondrana ny lisitra ireo mpianatra rehetra izay nitaky ny vatsim-pianarana. Hatramin'izao nefa tsy mbola nahazo ambaliny ireo lisitra nalefa ireo ho ny fikambanan'ny mpianatra. Betsaka ireo mpianatra tsy nahazo vatsim-pianarana araka izany noho io digitalisation io ho ny fanambarana. Tao anatin'ny fanambarana nataon'ireo fikambanan'ny mpianatra misa sivy eny amin'ny anjerimanontolo na Antananarivo ihany koa no nanaovan'izy ireo anso tamin'ny iray aman-dreniny izy ireo isan'ny tokony fa tsy nitsahatra ny totongana ny fampianarana ambony ary nanamariany fa tsy tafiditra ao anatin'ny laharam-pahamehany fitondram-panjakana intsony ny tontolo ny fampianarana sy ny fanabeazana. Efa foto-drafitrasa simba tsy azo ampiasaina intsony aza no hita eny amin'ny anjerimanontolo amin'izao ho ireo mpianatra ireo. Nomarian'ny mpianatra ho mahatsiaro ny tsirarain'ny fanjakana intsony izy ireo. Androany tany anatin'ny tambazotra serasera saika nampiasa ny sary famantaran'ny politeknika avokoa ny ankamaroan'ireo mpianatra eny an-toerana ho firaisan-kina amin'ireo mpianatra. Afa-tsy vahaolana ny fanakatonana ny politeknika Votovorona fa ny marimaritra iraisana sy ny fifampiresahana no tokony hamafisina hoy Ramatoa Harilala Ranjatoery mpanabe no sady mpahita mitara mety hitarika any amin'ny etsiky ny mpianatra rehetra amin'ny Université Mpanjakana eto Madagasikara mantsy raha ny nambara ny fanapahan-kevitra izay noraisiny io. Mitovitovy amin'izao zava-mitranga misy ankehitriny izao no nitranga tamin'ny 10 Maritra 2017 sy 700 izay nanakatonany ny fanjakana ny sekoly fianarana ho dokotera sy ny farmasiana tao be felatanana ka natonga anireny etsika mpianatra ary nitarika andreny etsika 270 sy 700 ireny ho iatrany ity mpanabe ity. Nanangona zay vavao zay Mikaela Andrianjaka sy Faneva Ravelo non tenana. Misy finiavana tokony ananana eo amin'ny tompona andraikitra andany sy ny ekilany amin'izany zavatra izany. Ny fanakatonana toeram-pianarana ambony lehibe tahaka ny Votovorona dia tena azo antoka fa tsy andamin-javatra. Efa nitranga teto amin'ny fiainan'ny firenentsika amin'ny mahampandalina tantaran'ny tenako fa ny toe-javatra tahaka izany dia manao sima misioka ka mitatra mila maka lesona amin'ny tantara isika mba tsy ho solafaka andalana mandrakariva satria ny zavatra hitany eo amin'ny tantaran'ny Madagasikara dia misy endri-javatra na toe-javatra miverimberina tahaka an'izany izay mahatonga hiteny hoe dia tena tsy mandray lesona amin'ny tantarany mihitsy ve isika fa ilay fahatsoana misy natao amin'ny teoloha mandrakariva no miverina nefa zavatra asoroana tsara nisitrangano ny toe-zavatra tahaka an'izany. Misy ny teti-bola izay efa natokana ho an'ny vatsim-pianarana raha ny nambarany ity mpanabe ity kanefa mahagaga fatakian'ny mpianatra trano vao mivoaka izany raha mivoaka koa aza raha ny fanamariana nataony. Olam-pitantanana sy tsy fisy ny fampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny hoentina no mitranga ankehitriny ka miteraka any amin'ny zavatra hafa hoy Harilala Ranjatoery. Nambarany fa tsy vahaolana ny fanakatonana ny anjerimanontolo. Tsy vahaolana fa tsy misy afa-tsy ny hoe fifanantonana aloha mijery ny hoe inona no azo atao amin'ny fotoana inona amin'ilay famahana n'ilay olana ary ny faharoa manarakaraka an'izany misy fanetretena tokony ananany andaniny sy ny ekilany izany hoe tsy tokony hitranga ilay fanapara-pahefana kanefa tsy tokony iseho koa avy amin'ny andaniny mpianatra izany ny fizirizirina sy ny fihetsika tsy misy fanajana sy andeha atao hoe fioara-pefy amin'ny endrika
samihafa mety isehoan'izany fa tokony samy mipetraka ho tompona andraikitra ny amin'ny azona mifandamina. Zay ihany ny fiheverako azy no ahitana vahaolana fa efa maro loatra ny fitsorontanana misy eto amin'ny fiainana ny firenentsika. Tsy mbola fantatra izay mety ho fihitaran'ny hetsiky ny mpianatra rehetra manerina ny Madagasikara raha ny zava-misy ho ity mpanabe ity. Efa raharaha miankina manaina angely izy satria misy fifandonana mahery vaika ary dia tsy fantatra izay ho ateraka izany izay mbola ho fihitaran'izany ary io le fihetsika fifandonana mahery vaika io mitarika mankany amin'ny fifampiandrasana sy fifampiandaniana sy fifampiantsiana sy lasa miteraka fifamaliana faty azy amin'ny ankapobeny ary dia mety hitatra amin'ny faritra hafa ihany koa zany mety hitranga koa ohatra ny hoe aneo ny firaisan-kinany amin'ny eny votovorona ny amin'ny toeram-pianarana hafa dia anao izay ataony koa dia hitantsika fa zavatra tsy voafehy zany ao anatin'izao fotoana manahirana eto amin'ny fiainan'ny firenentsika izao. Mbola hijanona eo amin'izay vaovao makasika ny polyteknika votovorona izay hatrany isika efa saika niala tamin'ny trano fonenany avokoa ireo mpianatra mipetraka sy mianatra eny amin'ny polyteknika votovorona Androany maraina fotoana moa izay nandalovan'ny mpanao gazety ny Real TV Madagasikara teny an-toerana anisany koa moa ireo mbola niandry noho ny tsy fampiny itamanana ahafahan'izy ireo miverina any amin'ny toerana ny aviny tsirairay avy raha ny fanazavana trano moa zany izay noetiny reto mpianatra reto amin'ny gazety ny Real TV Madagasikara fa akoatran'izay ho an'ireo mpianatra sasany dia nanambary izy ireo fa sady very fotoana no very vola ao anatiny izao raharaha izao. Mbola Mikela Andrianjaka sy Faneva raha velona tena inatrany no mitatitra ny avava. Mpianatra vitsy sisa no hita teny amin'ny polyteknika votovorona ny atoandro teo taorina ny noty navoaka ny Université Antananarivo alina. Nanomboka omaly hariva vao nivoaka ny noty no lasa tsikelikely ireo mpianatra ary nitaona ny entany hoy ireo mpianatra. Nikatona ihany koa ny ankamaroany ny varavarana rehetra amin'ireo trano ny mpianatra eny amin'ny polyteknika votovorona. Ireo lavitra toerana hodiana sisa no tratra teny an-toerana. Milaza ho lany vatsy ireo mpianatra ireo nefa tsy maintsy hifindra toerana. Sasa avy any Majunga dia somary hoe tena lavitra ihany aloha raha hoe avy eto Majunga moa ny frais koa miakatra amin'izao fotoana izao dia mbola tsy hay mihitsy aloha zany zao ny tena hoe inona ny atao aty amin'ny cure amin'izao ny vaty zao tsy maintsy mbola hita eo nefa mety tsy mianatra dia ny vola koa moa tsisy bourse mbola tsy nivoaka dia eo indrindra zao ny fahasahiranana menjady aminay hoe ahoana ny atao ny mpianatra koa ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka amin'izao. Ho an'ity mpianatra iray ity ao anatin'ny fanomanana ny memoary izy kanefa izao nikatona izao ny université. Tapaka aloha zany zao fianarana dia tsy fantatra hoe rovina indray vao hiverina ilay izy dia nefa ny ianao tsy afaka hoe andeha hanapa-kevitra hoe andeha hanao stage sa aiza fa miandry izay fanapa-kevitra an'zareo. Ny impact an'izay zany zao ianao mba tokony efa hivoaka ety amin'ny école polytechnique dia nefa lasa mitombona izao ilay fotoana ianaranao. Tokony afaka herintaona zany tokony fivoaka ny ohatsa hoe dans 3 ans ndray zany afaka firintaona indray. Miteraka fihitarany taom-pianarana nisy fianarana hoy ireo mpianatra. Ny fiantraikany aloha zany miteraka fihitarany taom-pianarana ilay zavatra dia voalohany indrindra mihitatra aloha zany taom-pianarana ety amin'ny cure satria misy ray volana be zao zany no maty aloha dia tsy maintsy hitatra ny taom-pianarana dia tsy maintsy ampy koa ny vatsy tsy maintsy hitady indray aman-dreny hanampiana izay taom-pianarana mihitatra izay. Moa koa ny eo amin'ny fianarana mitombo ihany koa ny fotoana hitoerany ety zany raha tokony hoe ho maika ohatrany hoe ho aingakaingana ny fivoahany ety dia tsy maintsy hitombo araka ny efa misy isan-taona foana zany dia mitombo ihany. Nambaran'ireo mpianatra moa fa mitony ny fitakiana izay ataon'izy ireo. Mbola izay vaovao izay hatrany tsy ara-dalàna ny fanakatonana ny anjery manontolo ny votovorona raha ny anambarany ministry ny fampianarana ambony Androany atao amin'ny televiziona malagasy nandritra ny fandarana anankiray izay nataony io folakandro io tsy nisy ny baiko avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fandroana mpianatra amin'ny tranony ho hiatrany ny ministra tao anatin'izay fandarana izay ary nanamariany fa tsy ny fitondram-panjakana na ny gouvernemanta
ihany koa no nanome baiko amin'ny fanakatonana ny polyteknika vodivorona io. Afaka mipetraka amin'ny tranony tsy misy fanakatsakanana ihany koa ny mpianatra ho iatrany ny ministra ny fampianarana ambony androany tao anatin' izay fandaharana izay ny atoandro teo. Nanaraka akaiky an'izay fandaharana izay ihany koa imendrika Razafindrasima mamitina amintsika ao anatin'ity vaovao ty. Eto dia mampafantatra atsika mianakavy fa tsy nisy ny baiko na taratasy avy aty amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa eny fa na dia eo anivon'ny CROA izay organisme anankiray na rafitra ato ambany fiahin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny fandroana ny mpianatra amin'ny trano. Tsy tao anatin'ny fanaran-dalàna ny fanaovana an'izay fampiatona na fanakatonana ny sekoly ambony mo polyteknika eny vodivorona izany ary tsy ny fitondram-panjakana averiko hoe tsy ny fitondram-panjakana na ny gouvernementa no nanome baiko hoe akatono ny sekoly ambony polyteknika eny vodivorona. Afaka mipetraka kalalana zany ny mpianatra amin'ny trano fonenany, tsy misy sakatsakana, tsy misy teritery ary afaka mivezivezy malalaka ihany koa. Noho izany tsy misy ary tsy marina ny filazana fanoroana tany amin'ny trano ny mpianatra. Fandraisana andraikitra no takila tamin'ny filohan'ny Anjerimanontolo fa tsy fanakatonana ny polyteknika hoy ny ministra Asomakou Beatrice. Mazava ny zavatra nolazaina tamin'ny filohan'ny université hoe amin'ny matompona andraikitra voalohany ny filohan'ny université anao dia misy ny korotana eo amin'ny faritra izay adidinao raiso ny andraikitra alamino fa mandraisa ianao ary mijoroa amin'izany andraikitra tokony raisinao zany amin'ny fandaminana sy ny filaminan'ny université. Efa omaly alina no naniraka mpanolontsaina ny resaka tamin'ireo mpianatra teny amin'ny polyteknika vodivorona ny ministera. Hoy ny ministra ny fampianarana ambony ny atoandro teo tao amin'ny televiziona nasionaly. Mandalo an-tanatoatra hoy ny ministra ny fanefana ny vatsim-pianarana ny mpianatra. Tsy maintsy mandalo ny komity mpanao sivana ny lisitry ny mpianatra izay raisina tsirairay. Ny volana Desambra raha nambarany no fandraisana ny lisitra afarany an'ireo mpianatra isitraka ny vatsim-pianarana. Saingy noho ny fangatan'ireo mpianatra no nanimorana azy hatramin'ny afarany volana Janoary teo. Taorinan'io vao nisy ny daty navoaka ahafahan'ireo mpianatra manao ny fanamarinana ny anarana na ihany koa izay fanamarina hafa eny amin'ny Anjerimanontolo. Ho an'ny Antananarivo, ny 9 Martsa lasa teo ny daty napetraka anaovana izany hoy ny ministra. Tsy misy noho izany ny lazaina hoe tara indray ny bourse dia mikorotana ny mpianatra tsy tara ny bourse fa noho ny fangatan'ny mpianatra hoe mbola hitady vola izahay andoavana ny droit d'inscription dia namaly an'izany ny fitondram-panjakana ho fitsinjovana ny tanora malagasy mba hahafany misitraka an'izany fampianarana izay mifandraika sy mamaly ny velorano fahefatry ny filoham-pirenena amin'ilay hoe accès à l'éducation sy ny enseignement pour tous. Ny antso fitonina ho an'ireo mpianatra moa ny ministra tao anatin'ny fandaharana tsy ho tompotrano miono tao amin'ny televiziona nasionaly androany. Hatreto aloha dia mbola tsy voaraisika moa zany ny fanakevitra avy any amin'ny filohan'ny université Antananarivo taoriana ny fanakevitra izay noentiny ministra ny fampianarana ambony iny izay fantatsika zany fa misy ny fanoherana ao anatin'ny fampitambavao raha ho an'ny omaly sy ny androany tamin'ny lalan'izay fandarana noentiny ministra ny fampianarana ambony izay hitantsika eo ihany koa ny toy an'izay rara eny amin'ny polyteknika vodivorona andrasana ihany koa ny 20 Martsa izay karan'ireo mpianatra efatra amin'ny lalan'izay kodisy izay nazanatra izy anefa dia efa nisy ihany moa zany ny fanambarana izay nataony ny ariva teo fa efa misokatra ny Anjerimanontolo tamin'ny lalan'ny taratasy moa no nanaovana an'izay fanambarana izay izay manipaka ny fanambarana nataony omaly dia nanambara izy androany fa efa misokatra ny polyteknika vodivorona andrasantsika ihany koa satria maniry mpanao gazety ny Iona amin'izany filohan'ny université izany. Hoentsika eto amin'ny fampilaram-baovao hatrany ny vaovao mahakasika an'izay fa iroso ao anatin'ny vaovao manaraka isika.
vahiny fandarana l'invité du jour anio zoma fahafolo ny volana martsa taona 3 aorin'ny fampalalambavao amin'ny 6 alina eto amin'ny Real TV Madagascar. Andriamato Sarla Hilaire Solohery comite fobian'ny Antoko MFM consultant d'entreprise iresaresaka makasika ny tontolo politika sy ny raha mafana eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao, ny toe-karena sy ny sosialy ary ny fitamintana raha mpanjakana anasananao ary naraka izany. Araka ny sary narantsika iny Andriamato Sarla Hilaire Solohery izay mpikambana foibe amin'ny komity MFM no vahintsika ao anatin'ny fandarana l'invité du jour aorinan'ity fampahalalam-bavao ity resantsika moa andreny raharaha mafana fa eo ihany koa ny tontolo politika, ny fifidianana sy ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny izay mbola anasanantsika tsy saraka aminay hatrany eto amin'ny Real TV Madagascar ao amin'ity zoma alina ity. Ivadika lafim-bavao hafa isika tsy azo raisina ny fangatahany ny filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tanitandalana na ny HCDDED ny anesorana amin'ny toerany ny filohan'ny Republikan'i Madagascar Andriamato Andry Nirina Rajoelina noho ny fitsabany tamin'ny rarana toko tamin'ny fitariana fivoriana toko teny amin'ny arena Ivandry ny faha 7 Desambra 2022 lasa teo raha ny avi izay navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na ny ACC androany. Ny olombofidy avy ao amin'ny anteny mira 2 no afaka manapa-kevitra sy afaka ihany koa zany mametraka ny fanesorana ny filoham-pirenena araka ny lalàna ary manaisitra ny filoham-pirenena amin'ny toerany raha ity avy izay navoaka ny ACC ity hatrany. Nanaja ny lalam-pandrenana ihany koa ny taratasy nampetony ny maharitsy ny onteny miram-pirenena ny fitsipapitokisana na ny motion de censure ny gouvernement izay Antony Faroa nandefasan'ny HCDDED taratasy teny anivony ity ACC ity raha izay avy navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana androany izay mendrika razafindratsina. Nisy olom-bava-bahoaka ao amin'ny anteny miram-pirenena sy ny loholona ao amin'ny anteny miran-doholona izay solotena ny vahoaka ihany no afaka mitarika ny fanalana ny filoham-pirenena amin'ny toerana raha amin'isy ny fandikana ny lalàna ataony ho ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana androany raha namoaka ny avy mikasika ny fangatahany filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tanitandalana na ny HCDDED mitaky ny anesorana ny filoham-pirenena amin'ny toerana na ny empêchement tamin'ny taratasy nalefa ny tirafitra ity ny 7 febroary 2023 lasa teo. Voalaza ny HCDDED fa nandika ny andiny fa 7 ao anatin'ny lalam-pandrenana amin'ny tsy tokony hijabahany amin'ny rarahana ny tokony filoham-pirenena tamin'ny fitariana fivoriana ny toko teny amin'ny arena Ivandry ny 7 Desambra 2023. Tsy azo raisina araka izany ity fangatahana empêchement ny filoham-pirenena nataony HCDDED ity ho ny HCC. Azo no raisina kosa ny fangatahany HCDDED amin'ny ijereny HCC ny mahara-dalàna tsy ny fampiatona ny fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta tamin'ny alalan'ny fanambarany Ibrahim ny anteny miram-pirenena ny 20 Desambra 2023. Voalaza ny HCC nefa fa manaraka ny lalam-pandrenana io fanambarana nataony Ibrahim ny anteny miram-pirenena io. Tsy ahivina efa nisy ny taratasy voalohany nalefa ny HCDDED tany amin'ny HCC ny 10 Desambra 2023 saingy tsy azo ny raisina na irrecevable io fangatahany hevitra io raha ny avy navoaka ny HCC ny 1 Desambra 2023. Ny 7 Febroary 2023 lasa teo indray no namerina nandefa taratasy tamin'ny HCDDED ireo solom-bava-bahoaka 20 ny anaovany fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana fanamarinana ny mahara-dalàna na tsy ny fampiatona ny fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta nataony ny solom-bava-bahoaka. Ny 7 Febroary 2023 kosa no nandefa ny taratasy faharoa ity tany amin'ny HCC ny HCDDED.
eo amin'ny tontolo politika dia maty ary nalevina androany tao ampasimbe feno arivo antsinanana ny demokrasia eto Madagasikara. Hoy ny solombavambahoaka ny feno arivo antsinanana Mohamady Amady androany nosakana ny préfecture tany antoerana mantsy ny fikasany anao tatitra amin'ny vahoaka tany antoerana. Tsy mazava ny antony fanakanana ho iatrany ity solombavambahoaka ity manoloana ireo vahoaka. Mendrika razafina tsima. Teo ampananganana ny lampiazo anatanterahana ny fampisehoana sy anaovana tatitra no nosakana ny zandary ireo mpikarakara ny hetsika teo amin'ny kianjana Ampasimbe feno arivo antsinanana androany. Efa tamin'ny volana Novambra 2024 no nanomanana ity hetsika ity raha ny nambaran'ireo tompon'andraikitra tao antoerana no izao nosakana ny prefektura na Ampasimbe ao feno arivo antsinanana izao tamin'ny ora farany ny fanatanterahany solombavambahoaka tany antoerana tatitra tamin'ny vahoaka. Mbola tonga niatrika ireo vahoaka tao amin'ny kianja saika nanaovana ny tatitra sy fampisehoana niaraka tamin'ny mpanakanto ny solombavambahoaka Mohamady Amady. Maty aty amin'ny commune ny Ampasimbe Manantsatra district ny feno arivo antsinanana ny demokrasia eto Madagasikara. Rehefa maty dia nalevina ary ny tenako dia misaona zay nanaovako lamba mainty ty fisaonana ny demokrasia zay dia didiny lalàna mila manao an'izany tatitra zany amin'ny vahoaka ary maka feon'ny vahoaka. Ny mampalahelo indrisy tonga ny baiko avy any amin'ny toerana tsy fantako hoe Taninarivo hoe atsahatra io tsy afaka manao an'izany tatitra zany député Amady. Tsy voalaza tao anatin'ny taratasy navoaka ny tompona ndraikim-panjakana ny antony nanafoanana ny hetsika. Mampametram-panontaniana hoy ny solombavambahoaka Mohamady Amady ny fanakanana ny hetsika. Fandrifian'ny daty andriamatoa solombavambahoaka honorable Adjaina député Siteny dia anao miavatoro ao afeno arivo antsinanana rapitso. Zay ve sahady no antony nangelingelenana sy nanakanana tia tatsika ho ataoko ty fanontaniana mipetraka zany. Efa nosakana ny prefektura ihany koa moa ny fanatanterahana ny hetsika fanamariana ny andro ny vehivavy amin'ny sabotsy 1 Martsa 2024 raha ny taratasy filazana nivoaka omaly 7 Martsa 2024. Tsy nambara mazava ihany koa ny antony nanafoanana izany. Mbola eo amin'izay vaovao zay hatrany ho lasa lalàna tsy maintsy ho aran'ny mpitondra sy ny mpanohitra ny famerana ny tsy fanaovana na fampielezan-kevitra milohan'ny fotoana na ny pré-campagne tamin'ny alalina ny note navoaka ny ministerany atitany nanjara ny fanaovana hetsika politika. Ho ny ministra teo aloha sady candidat filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 Andriamatoa Paul Rabary androany. Ny ministerany atitany mantsy izao izy no mamaritra ny fitsipidalao sy mametraka lalàna vaovao amin'ny fahafahana manao na tsy ny fampielezan-kevitra milohan'ny fotoana na ny pré-campagne izany. Miteraka savorivory ny fotony fanapahan-kevitra milatsaka avy amin'ity noty navoaka ny fanjakana foibe ity sy izao fanapahan-kevitra raisin'ny fanjakana tahaka izao ka izay no ilana ametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy eto Madagasikara hoy Ertina Rasoa miaramanana na i Zarefa ampikamana ao anatin'ny antoko SVM Fianarantsoa todrabefatra sy anja rakotandray. Ara-dalàna sy fahefan'ny ministerany atitany tanteraka ny manome toromarika sy baiko ny tompon'andraikitra ambany fahefany andrara sy anome alalana ny fanaovana hetsika sy fivoriana politika indrindra ny fankalazana ny valomartsa ankoatra ny andro ny valomartsa lasa teo. Hoy ny ministra teo aloha sady candidat filoham-pirenena tamin'ny 2024 Paul Rabary androany. Ny fotoana na ny contexte amoahana ny fanapahan-kevitra izay efa tafiditra ao anatin'ny fotoana mialohan'ny fampielezan-kevitra na ny pré-campagne nefa no mety hitsarana ny fitongalanana ireo manam-pahefana mandray ny fanapahan-kevitra anakana ny hetsika ataon'ny ankolafo politika samihafa hoy Paul Rabary. Raha men'ny fanjakana fahefana ny préfet na ny ministère de l'intérieur na chef district hoe afaka manafoana fihetsika izy tsisy olona afaka contester an'izany fahefana omeny lalàna zany fa ny olana inona le contexte pré-électoral contexte na pré-campagne dia manjary alay mpanany olona satsasany sao dia misy fitongi lalana ary zany hoe le chef district na le préfet na le ministère intérieur rehefa maka fanapahan-kevitra rehefa hetsika politika sahala amin'inona satria sarotra milaza hoe ty hetsika politika ty tsy hetsika politika nefa en période de pré-campagne tsika.
Ny ministerany atitany izany no mametra ny fotoana ahafahana manao fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana na pré-campagne manomboka izao izay hiteraka ny antsoina hoe jurisprudence hoy Paul Rabary. Satria rehefa miteny an'izay zany izy dia mametra zany d'office ny ministère de l'intérieur fa mbola tsy misy pré-campagne azo atao. Tsy haiko raha azonareo ny tiako resahana. Zany hoe fiera ministère de l'intérieur zany manomboka amin'ity lalàna ity décision raisiny ity lasa jurisprudence zany hoe tsy azo asina pré-campagne izao. Satria miendrika pré-campagne daholo ny etsika politika rehetra alohan'ny campagne électorale zay maha hoe pré-campagne azy. Tsy tokony ny mpanohitra irery araka izany no voakasika ity fanapa-kevitra noraisiny ministerany atitany ity hoy Paul Rabary. Hiteraka jurisprudence ny famaritana ny hoe pré-campagne. Ary raha ohatra ka famaritana ny pré-campagne ny resantsika tsy voatery ny fanoherana ihany voafatotra izay fa na ny fitondrana azy. Nilaza ihany koa ny mpikambana amin'ny antoko HVM ao Fianaratsoa Ertina Rasoamiaramanana na Izaref fa afaka mampiatra ny fanapa-kevitra toy izay raisiny manam-pahefana izao ihany koa ny vahoaka izay tompony ny fahefana. Tokony avela maneho hevitra malalaka hoy izy ny olom-pirenena sy ny ankolafo politika rehetra. Tsy fotoana zao anakatsakanana na anembatsembanana ndreo tsy mitovy hevitra na ara-politika na amin'ny lafiny samihafa fa raha afaka manakana na manembatsembana ny hetsika ataon'ny hafa ny fahefam-panjakana zay ny vahoaka ny tom-pahefana dia tadidio fa afaka ataon'ny vahoaka ihany koa ny manakana ny hetsika mety ataon'izay heveriny hoe manapatra ny fahefana ka tsy mahasoa atsika izany fa ilaina ny mifampiaino ary ny lalam-panorenana dia miantoka n'izany fahalalana isam-batan'olona ny olom-pirenena amin'ny fanehoan-kevitra sy manana fahalalana ihany koa amin'ny isehatra amin'ny lafiny ara-politika. Fotoana ilan'ny vahoaka hevitra maro lafo izao ahafahana miatrika ny fividianana hoy Zaref. Tokony hitovy avokoa noho izany ny mpanao politika sy ny antoko politika amin'ny fanaovana hetsika fitariana vahoaka fa tsy ny fitoram-panjakana ihany no omena vahana. Fotoana izao ifampianondra ary fotoana anomezana sehatra ny hevitra tsy mitovy. Ilain'ny olom-pirenena ny manana antota-kevitra samihafa mifanohitra ihany koa ahafahana mandinika sy manako-tsako ary mamakafaka. Taona ny fifidianana ity taona ity antoka mamelona ny demokrasia ny fisiny reo mpisehatra mampiaina ny tontolo ara-politika ny hoe animation de la vie politique. Ao anatin'izany ny fiainona ny feon'ny vahoaka ahafahany voaka ihany koa mamoaka ny marary anazy ahafahany ihany koa manolo-kevitra ny mbola manana fahefana amin'izao fotoana zao amahana ireo olona fototra mahazo ny vahoaka. Mety hiteraka savorovora fotony ihany koa ny fanapa-kevitra milatsaka avy any amin'ny fanjakana fohibe toy izao hoy Ertina Rasoamiaramanana na Izaref. Ary izany tena ilantsika ny atao hoe fitsinjaram-pahefana tena izy fa tsy hoe raha ity fotony dia ny fanjakana fohibe no anapaka an'izany fa mampisy romoromo sy disadisa ity fotony izany. Samy nahazo nota navoaka ny ministerany atitany mandrara ny fanaovana hetsika politika io avokoa moa ny gouvernoura sy ny préfet ary ny lehibe ny distrika rehetra manerana ny Madagasikara raha ny nomafisy ny loharanom-baovao ao amin'ny ministerany atitany. Evatika lafim-baovao hafa isika tsy maintsy soloina sy esorina amin'ny toerany izay tsy maraka ny fomba fiasa TGV ao anatin'ny fitondrana satria mila afianganana ny asa tao amin'izao taona farany hiasana izao ny filoham-pirenena Andry Rajoelina androany tao anatin'ny kabariny tamin'ny fitokanana ny trano vaovao ny orinasa Jirama Tetsy Anosato. Tsy tokony omena toerana kosa nefa ireo olona izay efa noesorina indrindra fa ireo olona manana antotan-draharaha amin'ny resaka kolikoly ny fraisa monim-pirenena. Mandiso fanantenana ny fanendrenana mpanolo-tsaina manokany filoham-pirenena no tapahana tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra hoy kosa Ony Radera. Toza Rabefatra sy Anjara Kotandray. Mpiara-miasa amin'ny filoham-pirenena miisa 720 hatreto no nosoloina sy nesorina tamin'ny toerany tao anatin'ny telo herinandro izao. Ministra miisa 7 no nosoloina nandritra ny fanovana gouvernemanta ny 20 febroary 2024 lasa teo. Gouvernoura miisa 3 ihany koa no nosoloina nandritra ny filan-kevitry ministra ny 20 febroary 2024 raha famenona toerana ny iray ho an'ny faritra Alaotra Mangoro. Nesorina nandritra ny filan-kevitry ministra ny iray martsa 2024 lasa teo ihany koa ny tale kabinetra ny fiadidina ny Republika Baomiavy sy Vainala Raharnirina ary nosoloina ny Romi Andrianarsoa. Ary vaomaly alarobia 7 martsa no nesorina ny sekretera jeneraly ny fiadidina ny Republika Pelandroy ary nosoloina ny Fanoiza Claude.
Ny alatsiny amin'ny fihavanana mihitsy moa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina teny Anosizato androany nilaza fa tsy maintsy ny esorina ny olona sasantsasany ho izy satria tsy mahavita asa araka ny tokony ho izy ary tsy maharaka ny hafainganam-pandeha TGV. Iaccélérentsika amin'izay ny vitesse manomboka zao zay matoritory zay midarahoahoa solotsika zay tsy miasa solotsika zay ny zavatra atao fa zay vonona kosa dia miaraka amintsika ankehitriny. Zay ny filozofia, zay ny lalana hoentintsika ankehitriny. Tsy hoe tsy mahay akory reny olona reny, tsy hoe tsy tiana akory reny olona reny, fa zay maharaka amin'ny vitesse ny TGV miaraka amintsika zao. Zay matoritory dia fa aloha tena mialatsina amin'ny fihavanana fa tsy mety zay. Marina sa tsy marina hoe nareo. Ka zay le fomba fiasa ataontsika. Etsakilany dia mpanolotsaina eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika miisa 3 no nampahafantarina ny fanendrena azy nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly. Isan'ny tafaverina mpanolotsaina manokana filoham-pirenena i Baomiavy Tsirary Nirina. Minisitry ny tontolo iainana teo aloha no sady tale-kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika teo aloha. Sy Tinarivelo Razafy-Mahefa, minisitry ny Atitany teo aloha ary Patrick Rajoelina, minisitry ny Rarambahiny teo aloha. Mandiso fanantenana ny fanendrenana tao Omaly satria olona efa mampiayay amin'ny dosie maloto avokoa ny ankamarony hoy ny firaisamonim-pirenena. Ny hoe famerenana olona zay hoe manana rara mampiayay dia manandisy fanantenana nametraka moa ny fanjakana hoe atao lara-pahamehana le hoe tolérance zéro envers la corruption na dia hoe mipetraka moa zany le hoe présomption d'innocence everina fa tokony manome ny ohatra ny fanjakana raha misy olona zay fantatra fa misy siosiona corruption zany na hoe abus de fonction na hoe abus de lasa nisy détournement de fonds everina fa tsy tokony andray andraikitra ao amin'ny fanjakana andray andraikitra ambony amin'ny fanjakana. Mampametra-panontaniana ihany koa raha tsy manana olona andray andraikitra intsony ny filoham-pirenena matoa manendry olona efa niesorina tsy ho minisitra hoe ny filoham-pirenena. Tokony apetraka mazava manomboka izao ny antony analana sy anendrena tompona andraikitra ambony iray amin'ny toerany hoe Iondradera. Koa zany le hoe nisy ministra nomena postra hafa nefa ny esorina izay ministra izay tokony hazavaina ary hoe nanina moa esorina le ministra raha nisy zavatra tsy netiny angambany raha hoe esorina le ministra ny zavatra tsy nahafa-po amin'le fomba fiasan'le ministra mitombina ve zany no ametrana anazy amina posta ambony hafa manana traika efa marina ve zay olo zay amin'izay posta zay inona ny justification zay hoe esorina izy tamina ministra anazy averina izy amin'ny toerakafa inona ny justification zay nomination ndray zay mba mecria mazava ny olo-pirenena hoe inona ny antony analana n'iny olo iny ary manina no averina zay olo zay ary nkalazaina hoe tsy mahita olo hafa ve ny fanjakana sa tena hoe manana traika efa manokana zay olo zay no hoe na dia efa nasorina azy dia ho averina indray. Atahoran'ny filoham-pirenena hifindrala sy ireo mpiara-miasa aminy dia angoniny indray amin'izao fanomanana ny fividianana izao ka tsy tokony anaovana resabe ny fanendrenana izay zony ny filoham-pirenena tanteraka hoy kosa i Paul Rabary. Ny olona tendren'ny filohan'ny Repoblika fahefany zay na rakoto na rabe na rasoa na rabary ny tendreny eo fahefany zay tsy andeha andany fotoana tsika commenté ny fahefan'olona ny ampelantanan'ny olona rehefa manatiny procédure sy règlement anatanterana an'izay ka tsy manana hevitra fa izako hoe mieritreritra ny filoham-pirenena fa manangona ireo mpiara-miasa amin'ny teo aloha atahorany mety hifindralasy dia atsony araka amin'ny akakeo politika izany fa tsy dia olana loatra. Tsy evina moa fa nalefa niasa ho mpanolotsaina tany amin'ny masovony Madagasikara tao Paris, Frantsa Irina Rakotomanga rehefa niesorina tamin'ny toerany ny volana Jona 2024 ary izao notendrena ho mpanolotsaina any amin'ny masovony Madagasikara any Frantsa izao ihany koa Ipelandro Espérance rehefa niesorina tamin'ny toerany ama sekretera jeneraly ny fiadidinan'ny Repoblika azy izao. Eo amin'izay vaovao izay hatrany no tanterahana androan'ny tolakandro teny amin'ny lampam-panjakana Ambohitrirohitra ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny sekretera jeneraly ny fiadidinan'ny Repoblika teo aloha Pelandroy Espérance sy ny SCP vaovao Claude Fanoiza izay vao notendrena nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly fahasivy ny volana martra taona 2024. Ratsivina dia ny 20 martra 2024 no voatendry ho sekretera
général ny fiadidinan'ny république ipelandroy espérance nandimby ny Valérie Ramonja Velo izay SCP nanomboka ny faraiky amby roapolo janoary 2024 zany hoe voatendry 2 andro taoriana nahatongavan'ny filoha Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana ny 20 janoary 2024 raha ny antoko MMM no nanolotra ny Valérie Ramonja Velo avy amin'ny sehatra tsy miankina o SCP dia voalaza fa ny antoko avy kosa no nanolotra ny pelandroy Espérance Pitsara o SCP tsy mbola misy vaovao official mivoaka mikasika ity SCP vaovao Claude Fanoiza ity akotrany hoe efa talepanatanteraka ny fondation Tanimeva ity zanaky ny faritamin'ny Toliara ity. Eo amin'ny pejiny toekarena kosa ny tsy fananan'ny fanjakana malagasy vola atao antoka ho an'ny banky sy ny firenena mpamatsy vola ny tetikasa volobe no mbola mampikatso an'ity tetikasika ity hatramin'izao ho ny mpandinika raharam-pirenena seza Zafy Mahova androany. Ny tetikasa volobe moa dia fananganana topo famokarana herinaratra 20 megawatt miainga avy ao amin'ny renirano vondro 70 kilometatra miala ny Toamasina ary everina fa amokatra herinaratra ho an'ny farita amin'ny Toamasina sy Antananarivo tokony ho vita sony amin'ny enim-bolana voalohany amin'ity taona 2024 ity ny fifanaovatsony amin'ireo antota taratasy ny fiara-miasa rehetra ao anatin'ny tetikasa raha tiana ho vita any amin'ny taona 2024 any ny topo mpamokatra herinaratra ao Volobe ho ny Tale Général ny CGHV izay orinasa anatanteraka an'izay tetikasa Volobe izay. Mendrika Razafondratsima sy Andry Rabisatra. Efa mahatratra any amin'ny 550 miliara ariary ny fanampiana na ny subvention nomen'ny fanjakana Jirama ho ny mpandinika raharam-pirenena Serge Zafy Mahova. Tsy mitombina nefa ho izy io vola be narotsaka atao amin'ny Jirama io satria vao maika lavaka be ny kitapim-bola ny Jirama. Farafahakeliny zany efa ngamba midona ny 1500 miliara d'ariary any. Rehefa atao zany ny salanisa hoe atramizay ataontsika hoe tao anatin'ny 20 taona makaty. Zany efa latsaka ambany zany resako zany any 1500 miliara any farafahakeliny ny volany d'ariary ny subvention namenan'ny Jirama. Za mametraka hoe tsy tokony le subvention io tsy mitombony io. Ahoana moa bailleur de fonds mahafantatry nefa gouffre io subvention io vola very io vola riny io. Efa nahavitana toby mpamokatra herinaratra manerana ny faritra 20 raha ny vola fanampiana na subvention nomen'ny Jirama hoy Serge Zafy Mahova. Ny production ny tena napidi-bola tao amin'ny Jirama. Ka rehefa tsy fananao le production tsy avelanao manao production Jirama akoatran'izay production efa nataony teo aloha. Le nataony teo aloha zany Andekaleka, Mantseza etc. D'accord fa ny production vaovao zany izy tsy mahazo manao fa nametratra ny sehatra tsy miakina. Raha ny subvention namenan'ny Jirama any efa navitantsika hoe ataontsika hoe Jirama kely BDP manerana ny faritra 20. No mafisany solombavam-bahoaka ny Toliara voalohany sy teny Randriana Soloniaiko fa efa 10 miliara ariary ny fanampiana na subvention nomen'ny fanjakana ny Jirama raha 500 miliara ariary ny nolaniny anteny miram-pirenena tao anatin'ny teti-bolam-panjakarana sy mpantsina taona 2020 sy 2020. Ny tetikasa Sahofika sy Volobe ihany izy no vahaolana amin'ny olany herinaratra eto Madagasikara. Ny laniny député mba homenan'ny Jirama dia 500 milliards d'ariary. Fa ny vola nomena azy 1000 milliards d'ariary. Mananikanika amin'ny 500 millions de dollars. Dikan'izay zany vola angatahantsika any amin'ny mpamatsy vola sy ny karazany ireo kely noho ny vola harina dorana ane zany vola ho dorana. Ny solution hamahana an'izany olana zany dia vohibe sy Sahofika. Isan'ireo toby mpamokatra herinaratra na centrale hydroélectrique vaovao ahona eto Madagasikara ny tetikasa Sahofika sy Volobe.
raha efa vita tamin'ny novambra 2024 ny fanaovan-tsony ny fanavaozana ny tetikasa saofika dia eo ampiandrasana ny fifanaovan-tsony andreo antota taratasy fiaraha-miasa rehetra ao anatin'ny tetikasa ny compagnie CGHV na ny compagnie générale hydroélectrique de Volbe raha ny nambarany Italie général Rémi Hubert ny zoma 3 martsa salasa teo. Tokony ho vita sony amin'ity enim-bolana voalohany taona 2024 ity io fifanarahana io ho ny Italie général ny CGHV fanambarana izay nao mafisiny solombavam-bahoaka sy teny ny randriana solonyaiko. Les sociétés hanao azy raha tsy atao ty jusqu'au mois de juin mizizy hiala zahay fa ny fanjakana tsy avy anao sonieny io satria misy intérêt ny fanjakana ao mba depuis nandritra an'izay 2024 taona latsaka kely misy intérêt be ao. Raha tsy ivona dia ny taona 2024 no nisy fifanaovan-tsony ny tetikasa Volbe teo amin'ny fanjakana malagasy ny compagnie CGHV izay ahitana ny orinasa Africa 50, ny Jovena ao amin'ny groupe Axian, ny SN Power ary ny orinasa Golas. Fanorenana toby famokarana herinaratra na centrale hydroélectrique 120 MW miainga avy ao amin'ny renirano ny Ivondro 40 km miala ny Toamasina ity tetikasa Volbe ity. Amatsy any Toamasina sy Antananarivo ny herinaratra hovokarina amin'izany ka heverina fa ama ny 40 isanjato ny olana herinaratra eto Madagasikara ity toby famokarana herinaratra ao Volbe ity. Amin'ny taona 2024 nefa vao tafapetraka ny tetikasa Volbe raha mandeha araka ny tokony ho izy ny fifanarahana rehetra ho ny Italie général ny compagnie CGHV ny zoma 3 martsa lasa teo. Tsy mamely ny ekipan'izao fitondrana izao hoy Serge Zafimahova raha iandry ny taona 2024 vao ho tanteraka ity tetikasa ity. 2028 resahana zany nefa élection présidentielle lafa ndray koa atsajiny fa théoriquement telo amby roapolo sy roa arivo ny élection présidentielle dia manaraka an'io zany valo amby roapolo sy roa arivo dikan'izay zany hoe merte le fanjakana ankehitriny mihitsy zany mialatsiny zany fa tsy mamely ny équipe technique amin'ny fitondrana ankehitriny aloha azavy zay tsy mamely rô rehefa tsy mamely rô dia mikisaka rehefa tsy may. Mila ny antoka ahafahan'ny fanjakana malagasy mamerina ny famatsim-bola ampiasaina ny tetikasa Volbe mantsy ny mpamatsy vola hoy Serge Zafimahova. Efa tsy manam-bola intsony nefa hoy izy ny fanjakana ka izay no antony mbola mampikaso ny fandrosoana ny tetikasa Volbe. Ny projet lehibe ohatran'io mila le antsoina hoe garantie de l'État. Zany hoe ny fanjakana zany manome antoka an'le mpamatsy vola an'le projet. Satria azadinony ireo olona zany ataontsika hoe manao an'le projet dia ny antokany aminy tsy tia ny ampidiriny fa ny fanjakana zany ny ampidiriny amin'ny alalan'ny trésor. Zay le antsoina hoe garantie souveraine de l'État. Tsy manana vola hoentiny ataony antoka ao anatin'le garantie souveraine de l'État. Mampiamatra ny mpampiasa vola ihany koa ny fisian'ny tranga kolokolo sy fitadiavana tombotsoa ataon'ny fitondram-panjakana malagasy hoy Serge Zafimahova. Le fitondram-panjakana malagasy isaky miresaka mpamatsy ny olona mba hoe manana hitondra vola eto anodina vola eto dia ny zavatra anontanian'ny fanjakana voalohany hoe ameo aloha zay commission en terme clair corruption dia ozy ny olona hoe non satria memafy koa ny lalàna ny ivelany amin'io resaka corruption io move fantatrareo fa le lehibe ny orinasa sinoa le taria soalala fisco zany migadraka etriny any Chine efa ho 10 taona tratrany 15 ans de prison izy no ny dossier Madagascar corruption natao tamin'ny resaka tetezamita. Efa nilaza moa ny ministry ny Angovo Solo Andriamanampisoa ny 7 febroary 2024 lasa teo fa mbola mila fotoana ny dinika anatanterahana ny fifanarahana amin'ireo mpanatanteraka ny tetikasa Volbe sy ny tetikasa Saofika mba ahafahana mametraka tetikasa azoana tombony ho an'ny Madagasikara.
no mafisiny misitry ny angovo androany fa antsitolobidy iraisam-pirenena no ataon'ny orinasa jirama amin'ny fitetavana izay ho apetraka ho tale jeneraly vaovao izay olona mafinony fepetra hoy izy no apetraka eo amin'ny toerany tale jeneraly ny orinasa jirama na teratany vahiny io na teratany malagasy satria olona mahay mitantana no tena ilaina fa tsy teknisianina tsy maintsy fampiresahana amin'ny ampiamamonantoka amin'ny jirama ihany koa ny fametrahana olona hitantana io andraikitra io noho ny famatsimbola mitetana 770 miliara ariary arotsaky ny mpamatsy vola ao anatin'ity orinasa mpanjakana ity ho iatran'ny ministry ny angovo androany nanatrika izay itojo rabevatra sy anjarako tandray avoaka amin'ny farany ity volana martsa ity ny antsitolobidy amin'ny fitadiavana olona apetraka ho tale jeneraly ny jirama raha ny nambarany ministry ny angovo solo andriamanampisoa androany efa ao anatin'ny famolavolana ny TDR ny eo anivon'ny jirama sy ny ministerany angovo amin'izao hoy ny ministra no mafisy ny solo andriamanampisoa fa tsy mipetraka ny adevitra na teratany vahiny na teratany malagasy no afaka mandray io toerana io fa tsy maintsy olona manana fahaizana ara-pitantanana za tsy miteny hoe tsy maintsy vahiny fa manajera tadiavintsika manajera manana traikefa ary appel d'offre international le izy dia ho hitantsika eo zay valiny mety tia ny lakoteriny mety isitraka koa mety anao fa ny tiako tenenina zany manager tadiavintsika tsy teknisianina fa olona manana traikefa amin'ny fitantanana orinasa zay manko ny fiovana hoentsika dia manana traikefa amin'ny fitantanana orinasa ary indrindra ny fanarenana orinasa sahirana toy ny jirama zao zany dia appel d'offre international io anisan'ny fanamby sy fanarana napetraka amin'io mpiara-miombonantoka fepetra napetraky ny mpiara-miombonantoka vahiny amin'ny jirama no nanaovana io antsitolobidy iraisam-pirenena io hoy ny ministry ny angovo satria fa matsimbola goavana no arotsaky ny mpamatsy vola ao amin'ny jirama satria tsara fantaritsika fa ny vola petrabola zany jirama dia tsy manana vola na anaovana ny investissement zany hoe rehefa manalehibe any tolotra reny zany fa famatsimbola matetika izy ireo dia famatsimbola azo ny jirama zany na ny rano na ny jiro amin'izao tsika miteny zao dia mitetina any amin'ny 4400 milliards d'ariary ihany 4400 milliards d'ariary azonareo zany vola be zany ka rariny sinitsiny raha reo mpiara-miombonantoka dia miteny hoe dia tena aloaloha iarahana mijery na eo azy io fepetra napetraky ny mpiara-miombonantoka io dia tsy maintsy mbola isafidy amin'izay olona mahavaly ny fepetra ihany koa ny piasa ny jirama mialohan'ny anendrena ny tale jeneraly vaovao ho ihany ny ministry ny angovo mba ahafahana mampita an'izay miaraka amin'ny mpiara-miasa amin'ny jirama dia rehefa andeha le tolotrasa zany fitadiavana le manager hitantana ny jirama dia ataontsika mangarahara dia ataontsika mpikambana ao anatin'le misafidy amin'le farany koa zany ny piasa ny jirama sy ny solotena ny piasa ny jirama fa tsy hoe tonga dia olona napetraka le izy fa iarana mijery amin'le olona short liste farany eo zany hoe izy amin'ireo no tena mety sachant que ny zavatra apetrakantsika tsy hoe maharitra le olona fa mety hoe fanarahana azy eo amin'ny roa na telo taona fotsiny fanarahana azy ny tanjony dia anarina le orinasa tsy ivina fa tapitratra amin'ny farany volana martsa izao ny asan'ireo tale jeneraly mpisolo-toerana miisa roa eo anivon'ny jirama amin'izao fotoana izao araky ny noty navoaka ny firankevi-pitantana ny jirama tamin'ny fiandohan'ny volana febroary lasa teo fahatokatrano miisa ray tapitrisa no tsy maintsy enjehana ho zaraina azavanamora hatramin'ny faran'ity taona ity araky ny fanamby napetraky ny filohampirenena Andry Rajoelina atanjona ny azahoan'ny tsirairay io famatsiana jiro amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro io amin'ny sarany 5,000 ariary isam-bolana ho iatran'ny filoham-pirenena tsy maintsy omena herinaratra ny mponina Antananarivo ao anatin'ny 7 volana ary amin'io feptaona ihany koa no anamorana ny famatsinana ny branchement ho an'ny tokatrano sy ny elakelan-trano ho iatran'ny filoham-pirenena anome toromarika moa ny filohan'ny repoblika androany ny anafianganana ny commune sy ny district ny fanomezana anireo adresy mazava ny tokatrano tsirairay avy indrindra fa ireo any amin'ny faritra iva ahafahan'izy ireo misitraka izay famatsina herinaratra izay tena toerana tojorabe faritra sy anja rakotandray zay le napetraka hoe tsy maintsy omena adresy daholo ny tokatrano tsirairay avy eto Antananarivo fa manerana ny Madagasikara ihany koa mba ahafahan'izy ireo misitraka ny fanampiana rehefa tojo ny olana pejy vaovao no soratantsika ary ao anatin'ny 7 volana
dia tsy maintsy hovaintsika ny tantara voalohany amin'izany dia nizao efa tetikasa vatsin'ny banque mondiale la voly ny fanaovana ny branchement mora zany hoe ireo fianakaviana rehetra izay azo lazaina hoe tsy ampy fidiram-bola na marefy dia misitraka amin'izany branchement mora zany zay hoe io zany ny tetikasa voalohany ny ireo trano izay tsy mihoatra ny 30 metatra miala amin'ny poteau any Jirama maro be izy ireo enakelakelatra trano eny 30 metatra dia afaka misitraka ny branchement mora avokoa. Ho aparitaka manerana nosy ihany koa ankoatra ny tetikasa branchement ho ny filoham-pirenena ny hazavana ho anao izay jiro mitsito sy fitaovana mamokatra herinaratra amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro. Fanamby efa napetraka tamin'ny fampelezan-kevitra io tetikasa io ka tsy maintsy tanterahana ho ihany ny filoham-pirenena ary tsy maintsy ahazo io hazavana io ny commune rehetra. Ny eto Antananarivo ny amboana an'izany Atsimondrano, Avaradrano, ny olona rehetrarehetra izay tsy manana jiro any dia mba hisitraka avokoa an'izany jiro zany. Fa rehefa tonga io jiro io milaza aminareo fa afaka manao économie satria raha ohatra ka mandany 10 000 ariary isam-bolana dia 5 000 ariary fotsiny ny aloha amin'ity jiro ity afaka 12 volana dia voaefa ny vidin'ny jiro. Efa paikady napetraka ny Jirama sy ny ministerany angovo kosa ny ministra ny anamorana ny fampidirana herinaratra amin'ny alalan'ny Jirama. Io no antony nametrahana ny Jirama shop izay notokanana androany teny Anosizato mba hahafahan'ny mpanjifa tsy mivezivezy. Entitra koa le baiko teo hoe fitaovana vary mangatsiaka. Misy ny olona efa nandovola entanina le olona izay fampirarana zany satria mety aratsika fa Jirama ndre sahirana arabola dia misy fampirarana apetraka miarany Jirama zany hoe raha efa nandovola nareo dia raha sitrakareo fa tsy terena le izy hoe vidy le fitaovana indray dia asonona tsikelikely eo amin'ny vola mandritra ny facture le izy mandritra ny fotoana mandrapatapitra le vola zany. Ankoatra ny teny Anosizato moa dia ametrahana Jirama shop ihany koa ny entalata maty sy alasora ahafahana mivarotra fitaovan'ny Jirama sy manampy ny tolotra misy eo anivon'ny Jirama. Zao kosa isika dia hiditra amin'ny pejitoka. Anisan'ireo nahatonga solitena teny amin'ny kianjan'ny barian'ny Mahamasina ny fahavalo ny volana martsa lasa teo nandritra ny andro fankalazana ny zon'ny vehivavy maneran-tany ny fiangonana apokalipsy izay tarihan'ny vadin'ny pasteur Mayol André anjato moa ireo apokalipsy vehivavy izay tonga teny antoerana nasika an'izay fankalazana izay ary akoatra ny teny Mahamasina ihany koa dia nisy ny fankalazana tany amin'ny faritra ho an'ireo vehivavy apokalipsy hatrany. Ndeha rahantsika ao anatin'ity fanadadiana ity. Toy ny isan-taona mankalaza ny andro maneran-tany ihany koa ny vehivavy apokalipsy tarihin'ny vadin'ny pasteur Mayol André rehefa 9 martsa. Somary niavaka kely ny fankalazana tamin'ity taona ity satria dia nifampitaona teny amin'ny kianjan'ny barian'ny Mahamasina izay nokarakarainy fiadidinan'ny repoblika izy ireo. Nanamarika ihany koa ny fanaon'izy ireo ny akanjo mitovy sy ny diabe na ny matso teny amin'ny kianjan'ny barian'ny Mahamasina. Vehivavy filamatra sy miavaka ary mankatoan'Andriamanitra moa ny teny filamatra napetraka tamin'izany. Ankoatra ny teto Antananarivo dia nankalaza ny andro ny 9 martsa ihany koa ny vehivavy apokalipsy tany amin'ny faritra rehetra. Vehivavy Jesosy tena niova fo, vehivavy Jesosy tena banka.
poisson protège ta famille contre tout type d'insectes. Parce que les moustiques, en plus d'être ennuyeux, peuvent transmettre des maladies graves. Oro, prends soin et protège ta maison. Laissez-vous tenter par les nouvelles saveurs de la vache qui rit. Emmental, savoureux à souhait pour réveiller vos papilles. Light, allégé en matière grasse pour ceux qui veulent garder la ligne. Fromage rouge, le goût prononcé de l'Edam pour sublimer vos repas. Extra crème, si crémeux, si onctueux pour les amoureux de fromage gourmand. Disponible dans les grandes surfaces et les supérettes. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. dia inany ko lasy tokavy netsika manakatona ny fampalanom-bavao eto amin'ny Real TV Madagasikara ho amin'ny ity aminay ity ankasako indrindra ianao niaraka taminay hatramin'ny farany azadiny fa mbola andray vahiny isika rehefa avy eo anatin'ny fandarana l'invité du jour ary matoa Charles Hilaire Soloery izay MFM hitondra ny fahitan'ny raha rahampirenena rasanao ary tsy saraka aminay afaka minitra vitsivitsy aoriana ny reto tokavaritra ireto. Real News Natulchi. Sanjiba Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Si il a été les marques à matin, ça c'est créat. Ça de 4K, l'AEB, ça de Mouraïtani, au soir à Musique, 3e étage, Mandous Bay Center, à Pitani, Institut d'hygiène en laquelle, Arco en 7 Matezatol, en Pitataf. Napini. Matezatol, la Manul Chano, il doit me faire une namar, si Matez a me vide un rage. Si. Potata, tes nouveaux biscuits préférés qui donnent la patate. Ari. Reko fa afaka baky anao raha sefo dia inona ny tsakanesana amin'ny prime tekolo manara-penitra ny sady mampazoto mbola tsisy nianatra tato ka lasa jolam-boto investissez dans une valeur sûre choisissez prime à l'aise l'avenir. Ta téléfibrée, voilà.